Ombay mitajiji. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ny folo zato ekeny folo. Joanna, Ana tompo. fa nga moa tsy hoe tsingerin-taona nahaterahandry androany to malomaloka be ohatrin'io ndry? Aza resana amin'izany mihitsy lohaka. Andray, fa soavana zany anniversaire zany. Miantitra e, zany hoe de fa soavana. Miantitra Andray re olona miantitra hoana re ty zanako ty e. Miatsasako ny fatanyrako any hoe maman tena laniko tato amin'ity fihiboana ty mihitsy. Lasa ohatra misy fanangezana zany le fijery an'le zava-misy ka mingeza mihitsy moko. Ny fahavalo ny mampamisy lopo be an'io zavatra tsy mahafinaritra io, fa andro tsara ny men'Andriamanitra androany de mifalitsika miravo ao anatiny. Hitandry ny fotoanana anniversaire, tsy anniversaire ihany fa ny andro manokana eo amin'ny fiainantsika nataon'Andriamanitra hampatsiahivana antsika hoe efa tombotra ny farany zavatra rehetra. Tsy haiko hoe miantitra ary Joanna. Ndry ve de antitra? Efa misy ketrona raha tsy izany, metanora zao kanefa na metanora ary tsara ihany le ndry malomaloka kely. Misaintsaina ny mandrakizay. De nidikany ten'Andriamanitra no aloha mpatsiahivako andrian'le izy. Sady maka cadeau d'anniversaire ako. Zany mihitsy petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Zay le tantaratsika. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nitombotra ny farany zavatra rehetra, koa indre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Hitandry, zany ny tenin'ny tompontsika ho an'izay manana fotoana manokana rehetra an'io, fa tsy zany ihany fa ho antsika rehetra mihitsy. Zao zava-mitranga amin'ny firenena eo amin'izao tontolo izao, eo amin'ny fiainan'izao de manambara hoe averiny kely hoe izy teo petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito teo. Fa nitombotra ny farany zavatra rehetra, koa indre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Fa atombotra ny farany zavatra rehetra. Eny mitombo ny taona, atombotra ny farany zavatra rehetra. Ka inona ny atao rehefa atombotra ny farany zavatra rehetra? Mila mahony tena amin'ny fivavahana de mila hendry mandeha amin'ny fahendrena. Zay koa hendre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Zay zavatra anankiroa zay no mila hitombontsika ary hitombon'ny tanora manokana moa. Averintsika indray mandeha ny petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Fa nitombotra ny farany zavatra rehetra, koa indre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Antsika rehetra mihitsy miteny tenin'Andriamanitra hoe fa nitombotra ny farany zavatra rehetra, koa hendreka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Hitan'ny Joanna rehefa tanoritsika? Rehefa tanoritsika indraindray de ohatrany hoe indrindra rehefa hoe anniversaire. Te hirevirevy. Te hanao la vie, te hanara loatra, te hanalaza. Fa zao zany rehetra zany mahapotika. Zany mihitsy, ndikany hoe endre, azony Joanna moa dikan'izany hoe endre. Mandeha amin'ny fahendrena. Dikany hoe mandeha amin'ny fahendrena ahoana ary? Misaina tsara, mandinika hoe raha manao an'ity de inona no mety ho valin'le izy. Fa tsy hoe tsy rarako fa za mbola ho ela be vao ho faty. Ahoana le teny? Fa nitombotra ny farany zavatra rehetra, koa indre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Fa nitombotra ny farany zavatra rehetra, koa indre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Fa nitombotra ny farany zavatra rehetra, koa indre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafito. Ombay mitajiji.
tsy anontako aminao. Salama, 9 ambin'ny folo ny zato, 20 ambin'ny folo.